Ny farana omaly teny anivon'ny lapam-panjakana ny avloa ilay atrikasa manodidina ny kolontsaina miompana amin'ny vokatra na ny fivorian'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny antsoina hoe retraite gouvernementale no nentina namaranana izany etsika izany. Ny toetsaina miompana amin'ny vokatra antoky ny fampandrosoana io no lohahevitry ny atrikasa fampiofanana sy fanaovana tetim-pandaharana asa izay ny farana omaly. Mirona makany amin'ny fitantanana mifototra amin'ny vokatra ho an'ny fampandrosoana i Madagasikara mba azahoany manatanteraka amin'ny fahombiazana ihany koa ny drafitr'asa-pirenena ho an'ny fampandrosoana. Nanamarika ny fotoam-pamaranana ny fivorian'ny gouvernemanta na ny retraite gouvernementale omaly ny fanoloran'ny Premier Ministre ny antsoina hoe lettre d'engagement an'ny gouvernemanta ho an'ny filoham-pirenena. Tanjona 3 no vinavinaina ho tratrarana ka voakasika ao anatin'izany ny lafiny ara-pitantanana na ny gouvernance izay tarihan'ny ministry ny fitsarana, ny lafiny ara-toekarena izay tarihan'ny ministra-mpanjakana misahana ny tetikasan'ny fiadidinan'ny repoblika, ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana, ary ny lafiny ara-sosialy izay eo ambany fitarihan'ny ministry ny mponina. Nanambara moa ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta fa ao anatin'ny 100 andro dia tokony isy ny vokatra tsapa. 100 jours 100 andro azo raisina ho 100 andro manomboka amin'ny 15 febroary, azo raisina ho 100 andro ny manomboka androany. Fa zao kosa nefa zay 100 andro zay efa nampahafantarina talohan'izao fiofanana izao ka mino aho fa anjaran'ny mpitondra mpitantana ny tenako no mametraka an'izay amin'ny fomba hitantanako ny gouvernemanta. Fa ireo olona reo dia efa fantatry ny tsara fa ity zavatra politika androany sy ny fampianarana androany ity dia efa zavatra efa nolazaiko ka tsy vahiny amin'ndry zareo rariny dia rariny tokoa raha nahaingana ny fandraisandry zareo andraikitra amin'ny zay zavatra ho atao sy ny fanoloran-tena hanaovana an'izay programana sy izay. Ny ministra-mpanjakana Rivo Rakotovao moa no miandraikitra ny lafiny ara-toekarena ka tafiditra ao anatin'ireo fanamby ho tratrarana ny fametrahana ny comptoir de l'or sy ny fanarenana ny dirama. Zay nandraisana le thème fédérateur amélioration du climat d'investissement Madagascar. Satria nitetika zany dia natao hoe tsy hoe samy tanisa tsirairay akory le ministère maro be satria amin'ny économie mipetsaka indrindra. Fa hoe inona ary le thème fédérateur ohatra hoe rahana privé satria fantatra fa privé ny moteur de développement. Dia zany hoe raha io le thème fédérateur amélioration climat d'investissement zany hoe fanatsarana ny tontolo ahafahana mampiasa vola eto Madagasikara dia inona zany no entin'ny tsirairay dia jerena hoe inona le zavatra ataony ka ahitana vokatra ao anatin'ny 100 andro. Zay zany le principe de base noentina zay. Dia miteny zao ohatra ministèren'ny mines sy ny pétrole dia hoe vitanay ao anatin'ny zay 100 andro zay satria manomboka izy ny resaka comptoir de l'or. Teny zao ny ministèren'ny énergie hoe ao anatin'izany zay dia efa ametraka amin'ny fomba mazava ny prix ny makany ny vérité des prix amin'ny resaka carburant satria efa hitantsika efa fanatsahana zao vérité des prix donc tokony ho tratra zay mois de juin. Dia ny tena significatif koa dia ohatra zao raha amin'ny foncier dia hoe efa manao le programme national foncier satria io dia kambana be any amin'ny resaka agriculture touristique sy ny sisa dia inona ary ny andrasan'ny olona foncier zany ahafahana mba ho tolotra azo tolotra io anatsarana an'izay zay sehatra ny iarahan'izay dia hoe tsy maintsy hita mazava tsara ny procédure ny fomba inona ty fanjakana atao. Ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina dia nanorotsorotra fa zava-dehibe ireo tanjona 350 tratrarina ireo. Raha misy ny vokatra dia ampina ireo entimanana ho enti-manatanteraka izany raha ny voalazany. Ny solon-tena maso ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana moa dia nanambara fa isy ny fanaraha-maso sy ny tombanezaka izay atao. Raha tsara ny vokatra dia hitombo ny fanampiana izay omena raha ny nambarany.